Belo-sur-Mer ty hitako hoe zava-dehibe nanaovana an'le festival bolotry première édition aty fa i Belo-sur-Mer dia manana potentialité touristique ambony be indrindra raha jerena moa zany amin'ny faritra amin'ny commune sasany eto amin'ny faritra Menabe. Tsy teny za hoe manana nosy kely efatra i Belo-sur-Mer zay misy an'izany ataontsika hoe plage au sable fin zany de mer d'émeraude zany ngamba nosy be no mampalaza an'izany kanefa tena manana an'izany koa i Belo-sur-Mer. Faharoa dia manana parc terrestre Kirindimité ny Belo-sur-Mer ihany koa zay tena hoe parc misy an'izay atao hoe fosa ny nom d'espèce moa Cryptopterox zay fanta-daza fa io no amboniny chaîne mialaka tsiny kely izy no carnivore zany hoe biby mihinana hena amin'ny ambony indrindra eto amin'ny ato Madagasikara dia anisan'ny hoe site parc national io ataontsika hoe manana ny maha izy azy koa io Kirindimité io. Tsy vitan'izay fa eto misy chantier naval artisanal ihany koa, eto misy toerana famboarana botry zay ataontsika hoe tena hoe farany ataontsika hoe tranainy indrindra satria misy an'izay ataontsika hoe raha tobokolay Joachim zay Ludovic zay ataontsika hoe zany hoe izy no voalohany nitondra an'io famboarana botry io taty tamin'ny taona tany amin'ny 1570 tany zany no nisian'io ahatongavan'io rangahy eo teto dia nitaranaka ny hatramin'izao dia mbola manao an'io manohy an'io asa fanaovana botry io hatramin'izao ka noho izany tena manana an'izay tanjaka na touriste zay Belo-sur-Mer. Donc rehefa mitambatra zay dia afaka dia zay no ilana an'ity festival botry ity hiantsoana première édition moa hiantsoana mpizahan-tany bebe kokoa hamonjy ary hizahany Belo-sur-Mer moa zany ny tanjona ny ministère fizahan-tany moa zany dia ampitombo avy telo heny ny fiaviany mpizahan-tany zay misy amin'izao amin'ny 2020 ka nisan'izay stratégie politique hatongavana amin'izay ny fampahafantarana ny site ohatrany Belo-sur-Mer ohatran'irety. Nohon'izay hoe maha fitaovana matanjaka ny festival zay atao amin'ny fizahan-tany moa zany dia mampirisika foana ho an'ireo rehetra ny opérateur touristique mety hoe marobe izy mety hoe olo-tsotra mety hoe tour opérateur mety hoe agence de voyage mety hoe mpanao hôtely izy mety hoe mpanao restaurant ny rehetra dia afaka na antsika zao dia afaka manao festival. Dia isaorana moa zany ny groupe KIMONY Resort zay manao ny tsy miainy tsy ho zavatra amin'izay hoe fampahafantarana ny destination Belo-sur-Mer zay tena hoe kopahan-tanana ary manentana ihany koa ny hafa ifandray tanana ifanampy eo amin'ny fanatanterahana ny ataontsika hoe festival ohatran'izao satria tsy mora ny manao anazy dia zay no ilana fifanomezan-tanana. Zahay moa ny fitalevam-paritra ny fizahan-tany sy ny asa-tanana dia mitady zay fomba rehetra hanamorana ny ireo zay olona manam-pikasana hanao an'izany festival zany sy fampahafantarana ny site touristique zany.